tsinindrina no ny amin'ny fahatarany fotoana satria manao zavatra tsy mora dia misy manantena hoe fotoana lehibe ahafahantsika indray tena hoe miona amin'ny tompo ty fotoanany ity fotoana manandanja lehibe hoantsika tokoa tsy fantatro aho raha misy tena hoe toerana tsara indrindra dia toerana zay iarahana amin'ny volo miaraka amin'Andriamanitra amen dia andeontsika tena iomana andeontsika hitsangana hiary vavaka tena ray saina mampanao amin'ny tompo mba ahafahantsika indray tena hoe raha izy tena hoe ahafahantsika mandray hery andray tena ositra Andriamanitra ahafahantsika tena mandray fahasoavana indray ahafahantsika tena hoe iona eto amin'ny tomponay amin'ny tian'ity raha eo tena mbola misaotranao indray zay satria fantatra fa fotoana lehibe tokoa ty fotoana ity eny tena hoe taonay tena amboniny zavatra rehetra indrindra satria fantatray fa eto ny fanetrenao Andriamanitra izy to eto anao tena hoe manome fo mankorakoraka ho an'ny tsirairay indray eto anao efa tena manadio ny anaty laliny fon'ny tsirairay indray amin'ny teny ity satria fantatray fa lehibe loatra tombo fahasoavanao zay efa mipotsaka eto indray amin'ny teny ity ka ahafahana indray ray fosana mampanahy tena ahafahana indray Jesosy malala tena hoe andray ny feonao Jesosy malala eto ny fanainao masina efa momba zany fotoana zany satria fantatray fa zao nora sy fariny ahafahanao malatsaka mifanahinao mba ahafahany tsirairay tena anina fo makorakora anina fo madio anina fo tena hoe temporay aminao Jesosy malala tsy fantatray fa lehibe ny fahasoavanao zay tena irotsaka eto indray amin'ny teny ity tena ahafahany tsirairay tena hoe manolotoro ny fanahy ahafahany tsirairay tena hoe manala ny fahotana rera tsy araka ny sitafinao Jesosy aheto zay Jesosy malala tena andray hery avy aminao Jesosy malala etonao efa hiasa amin'ny fotoana rehetrarehetra na ny amin'ny tokantany tsirairay misy azy any Jesosy malala dia etonao efa mikasiky ny olonao Jesosy malala etonao Jesosy efa tena manotsaka ny fanahinao Jesosy malala tena diovina iny tsirairay miraindray iny tenao zay Jesosy malala dia efa etonao Jesosy viteno ny mpanomponao Jesosy malala ary iteranao Jesosy iterany fonay mankorakoraka satria anao le Andriamanitra zay nitoetra ambony fiterana alleluia misaotra Jesosy anao niteranao ny voninahitra mandrakizay alleluia amen dia ndesika tiaka mafy ny tompo dia ndesika te hiveran'Andriamanitra tena raha hijeretanao tena sokafo vaonao mba tena fahanao tena hoe nitoetra ambony fiterana Ankalazao Jesosy ankalazao Ankalazao Jesosy ankalazao Ankalazao Jesosy ankalazao Ankalazao Jesosy ankalazao Tsanganizi veluna mandrakiza tsanganizi afiankalazao ifitsangana tompo Ankalazao Jesosy ndombaratsika zany androany Ankalazao Jesosy ankalazao Ankalazao Jesosy ankalazao Ankalazao Jesosy ankalazao Tsanganizi veluna mandrakiza tsanganizi afiankalazao ifitsangana ny tompo tsanganizi veluna mandrakiza tsanganizi afiankalazao ifitsangana ny tompo
Akalasay na nyanaranaw, akalasay na niyerinaw. Ivuni na ichaw manera nanita, tore chizao, zamya janjanao, na itafam tena ngeri nyanaranaw. Akalasay na nyanaranaw, akalasay na niyerinaw. Ivuni na ichaw manera nanita, tore chizao, zamya janjanao, na itafam tena ngeri nyanaranaw. Uderana, medika uderana nyanaranaw, medika kalasay nizo izao, nayanaranaw makakibig, fifaninita nirechanaw. Medika uderana nyanaranaw, medika kalasay nizo tutuloy-zaw, nayanaranaw makakibig, fifaninita nirechanaw. Noratsika tiaky zany androany dia derantokotsika, alleluia. Akalasay na nyanaranaw, akalasay na niyerinaw. Ivuni na ichaw manera nanita, tore chizao, zamya janjanao, na itafam tena ngeri nyanaranaw. Masandrato izy androany, medika, medika uderana nyanaranaw, medika kalasay nizo tutuloy-zaw, nayanaranaw makakibig, fifaninita nirechanaw. Medika uderana nyanaranaw, medika kalasay nizo tutuloy-zaw, nayanaranaw makakibig, fifaninita nirechanaw. Jesus, Jesus, inaer nyanaranaw. Jesus, inaer nyanaranaw. Jesus, inaer nyanaranaw. Jesus, inaer nyanaranaw. Medika uderana nyanaranaw, medika kalasay nizo tutuloy-zaw, nayanaranaw makakibig, fifaninita nirechanaw. Jesus. Andao ifali sianara chazi, ni fandesena ewamini, etelieri andao iyubi, nizipataka nipataka, majakizai, majakizai. Fifali, fifali na nifyanana, refael bitumbu, easy as we taray nana, nasenja izanatu, easy buvatu atuka, timbala mitaka, easy buvatu fatika, gracia terana. Andao ifali sianara chazi, ni fandesena ewamini, etelieri andao
andao ifany mandrakizay fifalina ny fiainana rehefa eo ny tompo izy azo hitarainana sendra izay mazo izy no azo antoka tsy mba mamitaka izy no atofantsika azy anterana andao mifanisy ananatra azy mifanisena eo aminy etseo ny hery andao mioby izy mpanjaka ny mpanjaka andao mifanisy ananatra azy mifanisena eo aminy etseo ny hery andao mioby izy mpanjaka ny mpanjaka mandrakizay 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 alleluia sotranao jesosy mariny zany tompo mankasitraka anao jesosy sotranao tompo fa tena ianao tokoa tompony azo anteherina amin'izao fiainana izao jesosy raha tsy toe ianao jesosy dia taiza moa zay taiza moa jesosy nisy anay fa tananao jesosy ny nakanay dia mbola tianay apetraka eo ampelantananao hatrany jesosy mombamomba rehetra androany anolotra ny fiainanay zay jesosy eo ampelantananao jesosy antanana no apetrako izay ny momba rehetra ny fiainako eo ampelantanana anao koa toria Jesu minuana nivelumaku sinyatuniraku teia andalkanau yarati nazaleana nautsiki natumai atukiana yana amini lalana rotenifica sana turia Jesu minuana Jesu minuana
Tu nivelumaku sinyatuniraku tesomimana anomanutu lua nyatunivelumaku sinyatuniraku teiana ianau renian ianau tumponu antunivelumanai apetrakaio pela tananon fiainanai familanao iawanilanao fayanon milanay tumpo hallelujah yanao nuilay fianao nuirini fuku fianao Yanao no faliri Hiku Tukana tibafu Tisiyafakani twenana Siyanumena fupi tiafana Turuilalana
hitanao zay tompo aleluia tanjom zay tompo ity ny fiainanay tompo intia ovay ny foko sy fanay kalifasoa fanao amenoa tompo fantatro Amico teu destino ele difficiavana Julia feio unificia Fanau e tua tua wewa kakina famia jana famia jana wa tuni furuma Havana, katazunyan, iroyaniwe,
Alohany anaovantsika ny tia raha ity dia tsika zany a tena tanam-pitiavan'Andriamanitra ny tena nakatsika satria talohantsika tao amin'ny fahotana tao anaty fotaka mbola teo ny tanam-pitiavan'Andriamanitra tena nanadio antsika. Tsy haiko hoe tsapanareo ve zany raha lasa nabavy fa tena le fitiavana lehibe izay nananany nanolotra ny aino antsika dia andao atolontsika ho anazy tirity ho hira mpisaorina ho anazy. Alleluia. Hirahira mpitiavana ho an'i Jesu lay mpamonjy ny foko feno saorana nos evitana Tompo dia kafalia fanatuna wana itwecha chane wanina kafalia fanatuna wana itwecha chane wanina Ira mtiavana wani Jesu lay pamoja ni fuku tumbo ni fuku feno fsorana luz é vida na tupotia kafalia fanatuna wana itwecha chani wanilana kafalia tupo kafalia fanatuna wana itwecha chani wanilana ewantana mtiana Hallelujah. Si tu ni wewa ni lana ewantana mtiavana ewantana mtiavana mi Señor ewantana mtiavana stuni wewa ni lana ewantana mtiavana. Uwana nwanulula kufuku wandwanye wanarelia na umwangidi unamane fukwana nifiana kuwetu antane fayanao nupamunjaye arimbula nanganaye anyaparanya Richurisco ni fuku mi tempo fini Asiano chuandwane Bitsi bitski ni saka mi vatikau Afula chila
kiza ikikanimale eta panay maniriyacha utatanana bitsy ny foko mitempo fity masandatsandroane bitsy ny saka mivady jao agulatsylane sanaka faya kiza ikukanima eta panay maniriyacha utatanana wana nanulura kufuku andrai wana maniri naumane fukwana no pamujaye alimulana fa uwana wanalega na umagidi na umane fukwana ifiana kuwetu watane fayandano pamujaye alimulana kanaye anyaparanya 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 Fitiavana makakatuku panzakaku zamatiwa Fitiavana nyaina kwetwani kafala limiterana Izayata Hanajata Kwara Avuchau Nesulu Funyanau Lasinau Luenunyanau Feluminawa Fagano Tuamiku Famatiana Sinitangana Avuchau Avuchau
Jesus panzakaku panzakaku Jesus panzakaku panzakaku Jesus panzakaku. Dori tiak tsika me voninahitra ny tompo androany dia mahazo toerana. Andriamanitra no manova anao, Andriamanitra no mikasika anao, Andriamanitra no mampahery anao, Andriamanitra no manasitrana anao, Andriamanitra no manao asany anatinao any. Ny tononona fotsiny anaran'i Jesosy dia ampy izay. Halleluja. Ain'Andriamanitra manokana ianao androany dia zava-dehibe na fahatsika mameo an'ny tompo hatrany izy amin'ny fotoana tahaka an'izao. Satria fantatro hoe nandray zavatra avy amin'Andriamanitra isika na mety ahery izany, fahasalamana izany. Tsy mitena hoe tsy nandray izay rehetra ka maratra, fa mihina hoe nandray zavatra avy amin'Andriamanitra isika tsirairay avy izay ataoko hoe nandray tena tsy tokony ho aly izy, tsy mendrika ho aly izy, fa mbola nomen'Andriamanitra. Ka amin'ity fotoana androany ity indray dia tsika anome ho an'ny tompo indray sika androany, tsy amin'ny fahazarana raha lasana vavy na mety hoe tsy maintsy manome fa akokotsy lalàna mipetraka na prinsipa mipetraka hoe tsy maintsy mameo an'Andriamanitra tahaka an'izao fa aoka tena ny fotsika no hiteny eo anatrehan'Andriamanitra amin'ity maraina ity indray. Mety efa ny zavatra rehetra rahantsika amin'Andriamanitra aoka tsy ho fahazarana na ny fandresitsika ny tenin'Andriamanitra izany, na ny fanaovantsika ny fanatitra izany, na ny famafazana ao an'Andriamanitra, fa aoka tena ho fiainantsika isanandro raha lasianabavy. Amen. Fiainako satria ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Aizitsika raha lasianabavy ozy ny tenin'Andriamanitra hoe avany amin'ny aizintsika retin'Andriamanitra ao amin'ny fahazavany, ao amin'ny fanjakany dia ao amin'ny mazava izany. Dia ny fanjakan'Andriamanitra no be ao am-pontsika. Ny fanjakan'Andriamanitra itsika dia mamafo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mamafo amin'ny zavatra ety an-tany fa ny fanjakan'Andriamanitra mamafaza antsika. Dia ndreo tsika meo an'ny tompo androany, ameo an'ny tompontsika androany arak'izay fanomantsika, arak'izay efa nomantsika tamin'ny herinandro iny fa mino fa tsy zavatra fondraisitsika ataony izy efa nomantsika tao am-pontsika tao dia afaka mandrositsika manome an'ny tompo amin'ity maraina ity dia manasa mangataka hira afaka mandrositsika ao anaty amin'izao fotoana izao Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, Seigneur, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi.
tsara velo ianao androany vonona ndre ny tenin'Andriamanitra venao androany teneko teo aza atao fahazarana ny mandre satria tsy mitsahatra miteny amintsika ny tompo tsy mitsahatra miteny amintsika ny tompo a ary mbola tsy tsahatra hiteny izy teninao akaikinao hoe vonona venao androany andre ny tenin'Andriamanitra hoe sokafo ny fonao androany hoe alleluia aza atao fahazarana fotsiny hoe misy teny vita ny fiderana dia manao famafazana fanatitra dia andre tenin'Andriamanitra izao fa dia tena nokatra lehibe ny fontsika indray androany a amin'izay zavatra tia ny tompo ambara satria Andriamanitra miteny amintsika satria te hamoko ny fanahintsika izy androany te hamoko ny fanahintsika izy dia raisitsika rahalamasolo a mitondra ny tenin'Andriamanitra amin'izao fotoan'izao dia raisika koa rahalatsory a amin'izao fotoan'izao andika tenin'Andriamanitra manoka antsika. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Tsara ny tombosatry zany. Oui, donc selon certaines demandes, Araka ny fangatahan'ny olona sasatsasany moa parmi lesquelles des frères et sœurs qui nous suivent en direct ou en différé, araka ny fangatahan'ireo olona zany a zay a manaraka antsika ampitain-davitra na anabaka donc parfois, pas toujours, mais Oui. parfois, Tsy on voatery sera amené de porter le message en français. tsy hoe tsy hoe matetika akory fandraindray zany tsika tsy maintsy a mitory-teny amin'ny teny frantsay no fangatahan'ireo olona zay manaraka anabaka zany na en ligne moa zany. Amen. Amen. Donc je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Noho izany eo dia miarabanareo amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy Kristy a. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ligne aussi. Ary a miaraban'ireo manaraka anabaka ihany koa na ampitain-davitra. Que ce soit ici même à Madagascar ou dans d'autres pays, Na eto Madagascar zany na ny firenen-kafa ihany koa nous vous souhaitons la bienvenue dans ce culte. dia miarabanareo zay tonga soa anatin'izao fotoam-bavaka izao. Nous allons prier. Ivavakantsika. Seigneur, merci pour ce moment Tompo misaotra ny amin'ity fotoana ity où nous pouvons entendre ta voix. izay ahafahanay mandre ny teninao, feonao, Nous pouvons connaître ton cœur. ahafahanay mahafantatra ny fonao. Merci parce que tu vas te révéler à nous, Seigneur. Misaotra Tompo satria hiseho aminay indray ianao, Parce que tu es présent satria eto ianao, au milieu de ton peuple. eto anivon'ny vahoaka anao, Tu veux nous parler, Seigneur. tia hiteny aminay ianao Tompo. Seigneur, merci de préparer notre cœur Tompo misaotra anao omany amin'ny fanomananao ny fonay, pour recevoir ce que tu veux nous donner. ahafahanay mandray izay tianao omenanay, Cette semence qui vient de toi, Seigneur. dia ilay vona fafy a izay avy aminao. Merci de ce que tu ouvres les yeux de notre cœur Saotra anao tompony amin'ny fanokafanao ny fonay, pour que nous puissions voir et comprendre ahafahanay mahita sy matakatra ton plan et ta volonté. ny drafitrao sy ny Que sitraponao. ton nom seul soit glorifié. Aoka ny anaranao rery nomena ny voninahitra. Merci Jésus. Saotra Jesosy eo. Amen. Amen. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très spécial. Iresaka lohahevitra miavaka kely tsika androany a. Miavaka loatra. Un sujet très important pour nous, les enfants de Dieu. Lohahevitra izay tena zava-dehibe loatra ho antsika zanak'Andriamanitra. Un sujet qui, malheureusement, il est interprété d'une manière erronée. Lohahevitra izay a ny tena mampalahelo sy mahonena dia ohatran'ny hoe lasa dika vilana ilay izy a, Et il est mal compris aussi. ary a diso ihany koa ny fatakarana izay lohahevitra Et izay. nous prions que le Seigneur va toucher notre cœur. Ary mivavaka isika mba ny tompony kasika ny fontsika, Il va ouvrir nos yeux izy no hanokatra ny masontsika pour mieux comprendre. ahafahantsika matakatra kokoa. Nous allons parler de soumission et d'autorité. Iresaka De tsika soumission, oui. De soumission et autorité. iresaka sika ny amin'ny hoe fanekena sy ny fahefana. La soumission et l'autorité
ny fanekena sy ny fahefana ça va toujours de pair, ça va toujours ensemble. dia miaraka foana zany reo mifanindrin-dalana Comme, fanindran-dalana comme il y a une expression malgache qui dit comme le riz et l'eau. araka ny misy fomba fiteny malagasy zay hoe tahaka ny rano sy vary Amen. amen. La Bible nous encourage Ny baiboly dia mamporisika atsika à obéir toute autorité. mba anaika ny fahefana rehetra ankatoa ny fahefana rehetra. Une petite remarque avant d'aller plus loin. Fanamariana kely fotsiny mialohan'ny andehanantsika lavidavitra kokoa. C'est pas évident que nous puissions parler de ce sujet entièrement aujourd'hui. Tsy azo heverina zany hoe no resatsy ampy zany no fotoana androany iresantsika an'izay loha hevitra zay satria goavana loatra. Nous allons en parler en partie aujourd'hui. Fa misy apahany fotsiny izay ho resantsika androany Et nous allons continuer une autre fois fa amin'ny fotoana manaraka tsika dia mbola hitohy amin'izay ihany autant que le Seigneur nous accorde de la grâce. arakaraka ny fahasoavana izay omeny tompo atsika. Donc je disais que la Bible nous encourage Ny teny à atao hoe obéir toute autorité. ny baiboly dia mamporisika atsika mba hakatoa ny fahefana rehetra Quelle que soit l'autorité. na inona zany endrika fahefana. Je répète encore une fois, parfois nous avons une mauvaise et une fausse compréhension de ce qu'est l'autorité. Mbola verika any indraindray tsika lasa manana fandikana vilana na fomba fijery diso ny amin'ny atao hoe fahefana. Donc comme nous comprenons de manière erronée ce qu'est l'autorité, Koa satria adikatsika mivilana ny famaritana ny atao hoe fahefana, il est tout à fait normal aussi que nous l'appliquions de manière qui n'est pas appropriée. dia mazava ho azy fa amin'ny tsy tena tokony ho izy ihany koa no ampiaratsika n'ilay fahefana zany. Nous allons donc pour commencer lire quelques passages dans la Bible. Dia amaky andiny tsoratra masina vitsivitsy ao amin'ny baiboly isika. Le premier passage se trouve dans l'épître de Paul aux Romains. Ao amin'ny epistiliny Paoly ho an'ny Romanina ny andininy voalohany vakikitsika. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe fa tsy misy fahefana fa tsy izay avy amin'Andriamanitra fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohatra ny fahefana dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra, izay manohatra dia azo fanamelohana. Fa ny mpanapaka tsy mba tahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany, ary ny tsy atahotra ny fahefana avy any tianao, ataovy ary izay tsara dia azo dera avy aminy ianao. On ne parle pas encore de l'Église. Mbola tsy miresaka fiangonana aloha tsika, On parle de toute autorité. fa miresaka ny fahefana misy rehetra zany. Quelle que soit l'autorité. Na inona endrika fahefana misy, Que ce soit une autorité administrative. na fahefana eny amin'ny nivon'ny fanjakana zany, Que ce soit au niveau du Fouktani, des quartiers où nous sommes. na eny anivon'ny fokotany sy ny faritra misy atsika, Quelle que soit l'autorité. na inona fahefana misy ao La anatin'izany, Bible nous dit dia hoy ny baiboly amintsika que celui qui s'oppose à l'autorité hoe izay rehetra manohatra ny fahefana résiste à l'ordre que Dieu a établi. dia manohatra ny voatendrin'Andriamanitra hozy Donc izy. toute autorité vient de Dieu. Noho izany ny fahefana rehetra misy dia avy amin'Andriamanitra. Et nous devons nous soumettre à cette autorité. Ary isika dia mila manaiky an'ireny fahefana ireny. On va regarder encore d'autres passages qui appuient cela. Mbola hijery andiny tsoratra masina izay Dans manamafy 1 an'izany ihany tsika. Pierre chapitre 2, Petera voalohany toko faharoa. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11. Petera voalohany toko faharoa ny andininy faraika ambin'ny folo. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes actions et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien.
car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. andininy faraka amben'ny folo ka hatramin'ny fadimy amben'ny folo dia izao no lazainy amin'ny anaran'i Jesosy ry malala mananatra anareo a satria vahiny sy mpivahiny anareo fadio ny filany no fa miady amin'ny fanahy ireny ary aoka ho tsara ny fitondrantenanareo eo amin'ny jentilisa mba hankalazany an'Andriamanitra amin'ny andro famangina no ny ahitany asa tsara ataonareo dia izay hanendrikendrehany anareo mpanao ratsy ary noho ny tompo dia manekeza rehetra voatendrin'ny olona na ny mpanjaka satria ambony izy na ny mpanapaka satria ny raha namaly izay manao ratsy izy fa opidera izay manao ny tsara fa toy izany no sitrapon'Andriamanitra ampangina anareo ny tsy fahalalan'ny olona dala amin'ny fanaova-tsoa. Donc à cause du Seigneur, Noho izany zany a noho ny tompo a nous avons à nous soumettre à toute autorité. dia mila manaiky ny fahefana rehetra isika Parce que dans Romains, il nous est dit que cette autorité-là satria elle tao est établie par Dieu. satria tao amin'ny Romana izy dia nilaza hoe io fahefana rehetra misy io a dia voatendrin'Andriamanitra io. Bien souvent, on a tendance à penser que l'autorité qui a été établie par Dieu, c'est seulement à l'église. Indraindray tsika mihevitra mantsy hoe ny fahefana avy amin'Andriamanitra dia izay napetrak'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana ihany. Donc ceux qui gouvernent, ceux qui nous dirigent, Dia hoe reo olona mpanapaka atsika sy mpitarika atsika eny ivelany zany a ils sont établis par Dieu. dia ireo ihany koa nefa dia Ils voatendrin'Andriamanitra. peuvent faire des choses qui nous plaisent, Mety manao zavatra tiatsika izy ireny, ils peuvent faire des choses qui ne nous plaisent pas, mety manao zavatra mety tsy akasitrahantsika ihany koa. mais est-ce que nous allons nous ranger du côté de ceux qui murmurent? Fa mova tsika aka ny faritan'ireo olona izay monimonina. Est-ce que nous allons nous mettre du côté de ceux qui se rebellent Move- contre l'autorité? Mova tsika ho isan'ireo olona izay mpikomy amina fahefana, Ou bien est-ce que nous allons nous soumettre? sa ve tsika ho isan'izay manaiky a? Pourquoi est-ce que nous sommes amenés parfois à murmurer? Manina moa tsika indraindray a voasarika hoe lasa imonimonina Parce que nous avions une attente sur quelqu'un, sur un responsable. satria indraindray tsika misy zavatra andraindrayntsika zany a amin'ny olona anankiray na ny tompon'andraikitra ray. Quand nous ne sommes pas satisfaits par rapport à nos attentes, Ary rehefa tsy afapotsika ny amin'izay fiandran-drahantsika izay zany nous commençons à murmurer. dia manomboka monimonina Nous isika, commençons à dire des choses des autorités, manomboka miteny zavatra ny amin'ireo fahefana isika, comme si nous avions placé notre vie et notre confiance en l'homme. ohatrany hoe lasa mametraka ny fitokisantsika sy ny fiainantsika eo amin'ny olombelona zany tsika. Et donc quand l'homme nous déçoit, Dia raha vao madisy fanantenanantsika ilay olombelona on se révolte. dia lasa mikoma isika, manohitra, On commence à murmurer. manomboka monimonina isika, On fait la grève lasa migrevy parce isika qu'on n'est pas satisfait. satria tsy afapo Pourquoi isika. nous ne sommes pas satisfaits? Satria inona no antony tsy mahafapo Parce atsika? que nous avons placé notre confiance en l'homme. Satria tao amina olombelona no ametrahantsika ny Or, fitokisantsika. la Bible nous dit, Nefa ny Baiboly dia milaza malheur antsika à l'homme qui se fie en l'homme. voaozina izay olona matoky olona hozy izy. Lorsque nous plaçons notre confiance dans le Seigneur, Raha vao mametraka ny fitokisantsika amin'ny olombelona nous isika ne considérons pas tout ce qui se passe autour de nous. dia lasa tsy maneho fiheverana ho an'izay manodidina tsikitsika zany. Parce que nous ne dépendons pas de ces gens-là. Fa satria tsika tsy miankina amin'ireny olona ireny, Notre vie dépend du Seigneur. fa ny fiainantsika dia miankina amin'ny tompo Et e. tant que notre vie soit entre les mains du Seigneur, Ary amin'ny fotoana ny fiainantsika mbola eo am-pelantanan'ny que tompo peut a, nous faire un homme? inona moa no azon'ny olombelona atao atsika Il e? ne peut rien faire. Tsy afaka manao na inona na inona izy. Amen. Amen na. C'est pour cela que nous avons besoin de placer toute notre confiance dans le Seigneur. Zay no antony mahatonga antsika tokony hametraka ny fitokisantsika rehetra ao amin'ny tompo. Amen. Amen na. Donc la soumission Noho izany ny fanekena est un des caractéristiques spécifiques d'un chrétien. dia isan'ny toetra miavaka tokony hananan'ny kristianina. Amen. Amen na. Je répète, Averiko ihany a, la soumission ny fanekena est un des caractéristiques spécifiques d'un chrétien. dia isan'ny toetra tsara tokony hamaritra ny kristianina anankiray. Parce que nous obéissons au Seigneur. Satria tsika ne pakatohan'ny tompo e. Nous obéissons celui qui a établi l'autorité. Ary a manaiky sy makatohan'ilay olona nanendry an'ilay C'est fahefana à isika. cause du Seigneur qui a établi l'autorité
que nous nous soumettons. Zany hoe noho ny tompo a zay nanendry an'ilay fahefana misy a dia izay no sy ny fanekenana atsika. Et quel que soit ce que fera l'autorité, Ka na inona ataon'ilay fahefana misy nous nous abritons sous la main puissante du Seigneur, dia ny ataontsika mialaka ao ambany tana maherin'ny tompo, celui qui a établi l'autorité dia ilaina metraka n'ilay et qui fahefana. nous a dit de nous soumettre à l'autorité. Ary izy no niteny hoe manekehana io fahefana io. Parce qu'en se soumettant à l'autorité, Satria rehefa manaiky an'io fahefana io nous isika nous soumettons au Seigneur. dia manaiky ny tompo Nous azy. respectons le Seigneur, Manaja ny tompo isika. celui qui nous a dit de respecter l'autorité. Dia ilay niteny tamintsika hoe mila manaiky fahefana Et isika. cela nous amène à marcher comme Christ, Ary zany a dia mitarika antsika andeha tahaka ny Kristy. notre modèle de soumission. Ilay ohatra ilay tahaka ny amin'ny fanekena. Amen. Amen. Lisons dans Philippiens chapitre 2. Vakitsika ihany a Filipianina toko faharoa. Philippiens chapitre 2, nous allons lire à partir du verset 2. Andinin'ny faharoa. Filipianina toko faharoa andinin'ny faharoa. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Hatreo amin'ny andinin'ny fahavalo manomboka eo amin'ny andinin'ny faharoa. Dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrany tena foana fa amin'ny fanetretena dia aoka samy hanao ny namany ho mihoatra noho ny tenany. Aza samy mihevitra ny azy ihany fa samy ny any namany koa. Aoka ho aminareo izao saina izao izay tao amin'ny Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony zavatra hofikirina mafy ny fitoviana tamin'Andriamanitra, fa ny foana ny tenany tamin'ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Donc la clé essentielle pour la soumission, Noho izany ny fanalahita lehibe indrindra ho an'ny fanekena c'est l'humilité. dia ny fanetretena. Nous avons besoin d'être humbles. Mila manetry tena isika. Nous avons besoin de faire mourir la chair. Mila mamono momba ny tenatsika Parce isika. que c'est la chair qui Nofotsika. nous amène à murmurer. Satria ny nofo ane ilay mitarika lasa imonimony. C'est notre chair qui nous amène à la rébellion, Nofotsika no mitarika atsika ho an'ny à fikomiana. chercher à réclamer nos droits, Lasa mitahaka ny zoatsika à isika. manifester notre mécontentement et notre insatisfaction envers l'autorité. Izy no lasa mitarika atsika ny amin'ny tsy fifaliantsika sy ny tsy fahafapontsika ny amin'ireo fahefana zay Mais la misy. Bible nous dit que Jésus était égal. Il était égal à Dieu. Fa ny Baiboly dia milaza hoe Jesosy a dia nanam-pitoviana tamin'Andriamanitra. Mais il n'a pas considéré son égalité à Dieu. Fa tsy ny raisy no zava-dehibe zany izay fitoviana tamin'Andriamanitra Mais il izay. s'est dépouillé lui-même Fa ny foana ny tena nozy izy rabaissé tena nanetry tena izy pour zany venir dans le monde. mba ho tonga ety amin'izao tontolo Il est izao. devenu homme comme toi et moi. Tonga olona tahaka asy anao izy Il zany. a vécu, il a connu l'injustice. Ny aina izy a ary a fantantsara ny tsy fahamarinana zay Lui manjaka. qui était à l'image de Dieu, Izay nanana ny endrik'Andriamanitra. lui qui est Dieu, Izay Andriamanitra. mais il s'est soumis à l'autorité qui était sur la terre. Tena nanaiky izy ny fahefana zay nisy tetỳ an-tany. Il aurait pu dire, je suis le fils de Dieu. Izy zany afaka ny teny hoe za Il zanak'Andriamanitra. aurait pu dire, je suis Dieu moi-même. Hoe za zany tenako mihitsy aza Vous dia avez Andriamanitra. besoin de vous soumettre à moi. Ary nareo aza ny mila manaiky ahy. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Fa tsy zay no nataony. Il s'est humilié. Fa nanetry Il tena s'est izy. rabaissé. Nanetry tena Il izy. s'est soumis par rapport à l'autorité qui existait à l'époque. Nanaiky izy a ny fahefana zay nisy a sy nanan-kery tamin'izany vaninandro zany. La Bible nous dit qu'il s'est dépouillé de lui-même Hoy ny Baiboly hoe ny foana ny tenany
en prenant une forme de servitude. Tany naka ny endriky ny mpanompo izy Ce izy. n'est pas qu'il a pris la forme humaine seulement, Zany hoe tsy vita naka ny endrik'olombelona mais il a fotsiny pris izy. la forme de servitude Fa naka ny endriky ny mpanompo izy ozy en izy. devenant semblable aux hommes. Mba hanapitoviana C'est amin'olona. notre modèle suprême. Ary Jesosy ny ohatra lehibe Il y alaitaka ao atsika. il y avait beaucoup d'injustice à son époque. Hein. Tamin'ny andron'i Jesosy anie betsaka ny tsy fahamarinana nisy e. Et Israël était sous le joug romain. Ary ny Israely dia tao ambavahoan'ny Romanina. Et les Israélites, ils attendaient justement un libérateur. Ary ireo Israelianina tamin'izany dia tena niandro olona mpanafaka. Quelqu'un qui devait venir pour les libérer du joug romain. Zany hoe tena olona izay hanafaka azy ireo tao ambanin'ny ziokany Romanina. Mais il n'est pas venu dire, oui, je suis votre libérateur. Fa izy tsy niteny hoe hidro aho ilay mpanafaka anareo. Mais il s'est soumis. Fa nanetry tena izy ozy izy. Il s'est rabaissé. Nampanetry ny Il tenany s'est izy. humilié. Nanetry tena izy. Donc pour se soumettre, Noho izany a raha hanetry tena nous avons besoin de nous humilier. dia mila tena raha te hanaiky isika dia mila manetry tena. Nous humilier même devant l'injustice Tena hanetry tena eo anatrehan'ny tsy fahamarinana à aza cause du Seigneur. noho ny amin'ny tompo. Ça, tout le monde ne peut pas faire ça. Tsy ny olona rehetra mahavita Tout an'izany le a. monde ne peut pas accepter ça. Tsy ny olona rehetra no mahavita manaiky an'izany Il a. faut quelqu'un qui soit déjà mort. Fa mila olona efa matiny amin'ny tenany. Amen. Amen. Il faut d'abord mourir à soi-même Mila matiny amin'ny momba ny tenany aloha et laisser Christ ka mamela ny Kristy vivre en nous. hiaina ao anatsika. Seulement, c'est avec Christ seulement, Avec un Christ. c'est avec Christ seulement Miaraka amin'ny Kristy irery ihany que nous pouvons accepter l'injustice, no ahafahantsika manaiky ny tsirariny sy ny tsy fahamarinana. que nous pouvons nous soumettre à toute autorité. Izay irery ihany no ahafahantsika manaiky an'ireo fahefana misy rehetra. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Ny teny fanohatra amin'ny fanetretena dia ny hoe fieboebona na ny avonavony. Vous voyez, Jésus ne serait pas regardé lui-même. Hein. Hitanareo Jesosy tsy nijery ny tenany a. Il n'a pas regardé qu'il est Dieu, Tsy nijery ny tenany hoe Andriamanitra izy. mais il s'est humilié. Fa nanetry tena izy. Voyons le contraire de cela. Dia ndaontsika hijery ny mifanohatra amin'izany. Lisons un passage dans Ésaïe, chapitre 14. Isaia toko 4:40 a no jerentsika. Nous allons lire à partir du verset 12. Dia manomboka amin'ny 12:20. Ésaïe 14, 12. Isaia toko 4:20 a ny 12:20. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille, des gens tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Manomboka amin'ny 12:20 ka hatramin'ny 7:20 mivakitsika. Dia izao no lazainy. Endre latsaka avy tany an-danitra ianao ilay fitarikandro zanaky ny maraina voakapa ianjera amin'ny tany ianao ry ilay mpandripaka ny firenena. Ary ianao efa nanao anakapo hoe any an-danitra no hiakarako ary ambonin'ny kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any amparany avaratra aho, hiakatra ho any ambonin'ny avoana ny rahonao ka ho tahaka ny avo indrindra. Kanjo ampidinina hatrany amin'ny fiaina tsy hita ho any ampara vody lavaka ianao. Izay mahita anao, hibanjina anao sy hevitra anao anao hoe moa io va lay lehilahy nampiororony tany sy
nampiozongozona ny fanjakana ary nanao izao tontolo izao hevitra sy nandrava ny tanànany ary tsy nandeha ny 7 ny mpanjaka rehetra amin'ny firenena mandry amin'ny voninahitra avokoa ary samy ao am-pasany avy fa ianao kosa dia nariana ny ala lavitra ny fasanao tahaka ny solofokazo ratsy izay ariana sady voatsindry ny fatiny voavony ianao dia ireo voatrabaky ny sabatra ka midina ho ao amin'ny vato andavaka tahaka ny faty hitsakitsahan'ny tongotra. Voyez ces deux attitudes. Hitanareo ngama lay toepo anankiroa reo La première attitude est l'attitude du Seigneur Jésus, ny toepo voalohany dia toepon'i Jesosy qui n'a pas regardé son égalité à Dieu, izay tsy nijery ny fitoviany mais qui tamin'Andriamanitra s'est humilié, fa nanetry tena qui s'est rabaissé na nanetry ny tenany en prenant la forme d'un servitude. nanaiky ka naka ny endriky ny mpanompo. Il ne s'est pas regardé lui-même, Tsy nijery ny tenany izy zany mais il a regardé son Père. fa ny rainy no nympanjiny Et il a pris en compte la volonté de son Père. ary tena niraisiny tao anatin'ny fony ny sitrapon'ny rainy. Mais celui-ci qu'on vient de lire dans Ésaïe, Fa ty ilay mivakitsika atao amin'ny Isaia ty qu'est-ce qu'il a fait? inona ny Le nataony? verset 13 nous dit, Zao ny lazainy 17:10. tu disais en ton cœur. Ary ianao efa nanao anakapo, Il s'est regardé lui-même. zany hoe nijery ny tenany izy zany. Et quand il s'est regardé lui-même, Ary rehefa nijery ny tenany izy il a dit, je monterai au ciel. dia hozy izy hoe any an-danitra no hiakarako. Je, hein, Ko zao zany. j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ary any ambony kitan'Andriamanitra no anandratako ny seza fiandrianako. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Dia hipetraka eo atendrombohitra fivoriana any aparany avaratra aho. Je monterai sur le sommet des nues. Hiakatra ho any ambonin'ny avoanan'ny rahony aho. Et je serai semblable au Très-Haut. Ka ho tahaka ny avo indrindra aho. Voyez le problème de se regarder soi-même. Hitanareo ve ny olan'ilay hoe ny tenanao ny jerenao. Et finalement, je serai comme Dieu. Izao foana dia ny fefarany hoe ary hitovy amin'Andriamanitra aho. Lorsqu'on ne regarde que soi-même, Rehefa tsy mijery afa-tsy ny tenantsika isika on finit par chercher à prendre la place de Dieu. dia nefa rahantsika dia lasa alay-panasika haka ny toeran'Andriamanitra. On devient Dieu. Lasa mandray ny tenantsika ho Je Andriamanitra fais ce isika. que je veux, Zay tiako atao ny ce atao, qui me plaît. zay tiako atao ny atao. Je ne me soumets à personne. Za tsy manaiky nizaniza. Quand ça me plaît, je suis d'accord. Rehefa tiako dia manaiky aho. Quand ça ne me convient pas, Fa rehefa tsy tiako tsy Je me mifanaraka révolte. amin'ny heritseritra je me révolte. dia manohatra aho mikomy aho. Et c'est justement ce qu'a fait Lucifer. Dia zany indrindra nefa nataony Lucifera teto. Il a fini par se révolter. Tena nefa rany dia tena nikomy. Alors, lorsque nous nous révoltons, Ary rehefa mikomy isika, qui est derrière nous? iza ny ao ambaditsika zany? C'est facile. Mora be savoir. mahafantatra an'izany a. Say. C'est pour cela que j'ai dit que la soumission, est un caractéristique spécifique pour les enfants de Dieu. Zay no antony natonga nilaza taminareo hoe ny fanekena dia toetra miavaka zay ananan'ny kristianina rery ihany na ny zanak'Andriamanitra. Quand on se regarde soi-même, Rehefa tsy mijery afa-tsy ny tenantsika isika on a tendance à se comparer avec les autres. dia lasa manana fahazarana isika ohatra ny hoe ampitany tenantsika amin'ny hafa. Et c'est ce que Lucifer a fait. Zay ny natao Lucifera Il teto s'est hoe regardé lui-même mijery ny tenany izy et aloha il a regardé Dieu. dia nijery an'Andriamanitra Et indray il a izy dit, mais moi je peux être comme Dieu. dia anteny izy avy eo zany hoe afaka hitovy Ce amin'Andriamanitra qu'il e. fait, lui, moi aussi je peux le faire. Zay vitany hainy atao dia haiko atao ihany koa. Et ça provoque la révolte. Dia miteraka fanoherana. Lorsque nous regardons le Seigneur Rehefa mibanjina ny tompo et isika que nous arrêtons de nous regarder nous-mêmes ka mitsahatra isika mijery ny tenantsika et que nous arrêtons de nous regarder les autres, ary rehefa mitsahatra koa isika tsy jery ny hafa mais intsony que nous nous tournons vers le Seigneur pour le regarder lui, fa hitodika any amin'ny tombo isika ka hibanjina le azy Seigneur nous donne un cœur de soumission. dia omeny tompo fo manetry tena isika.
Amen. Amen. Combien il est important pour nous Tena zava-dehibe loatra ho antsika de toujours tourner notre regard vers le ny Seigneur ahafahantsika mampitodika ny fijerintsika any pour amin'ny qu'il tompo nous donne ce cœur de soumission. mba ahafany manome antsika an'izay fo manetry tena izay Nous ne voyons pas les défauts d'un frère ou d'une sœur fo manaiky tsy mijery ny fahalemeny rahalasy anabavy isika parce que nul n'est parfait. satria tsy misy olona tanteraka Mais ny à cause du Seigneur, fanony amin'ny tompo a nous regardons un frère comme un frère dia mijery an-dralantsika tahaka ny rahalahy isika et nous voyons une sœur comme une sœur. ary mijery ny anabavintsika tahaka ny Parce anabavy que nous sommes frères et sœurs. satria mpirahalahy sy mpirahavavy isika sy mpenata Quand il y a deux personnes qui font des bêtises, rehefa misy olona anankiroa samy manao fahadisoana et ces deux personnes, l'une c'est un membre de famille, dia ny anankiray ohatra ankohonana et l'autre c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. dia ny eo amin'ny fahalementsika avy Parce que critiquer un frère ou une sœur, satria ny mitsikera rahalahy na anabavy anankiray c'est se critiquer soi-même. dia tahaka mitsikera ny tenanao Parce que ianao nous sommes tous membres d'un seul corps. satria isika dia ao anatin'ny ratsambatana anaty tena anankiray C'est ça l'église. zay ny fiangonana e Cela ne veut pas dire que on ferme les yeux devant le péché. tsy midika kory anefa zany hoe akipy zany ny maso na dia misy ota azy a La Bible nous enseigne que si un frère pêche contre toi, fa ny baiboly dia mampianatra antsika raha manota aminao ny rahalahinao tu dois aller vers lui dia manatona azy et toi et lui, seul, dia enao sy izy rery vous réglez le problème. dia nareo a no mamaly ilay olana Amen. amen. Nous avons vraiment besoin du Seigneur. Tena mila ny tompo isika e. Laissez le Seigneur faire une œuvre profonde dans notre cœur mamela ny tompo hanao asa lalina tokoa ao anatsika pour nous changer et nous transformer, anovatsika pour- sy anovatsika afin de devenir Anavao nous atsika. aussi humbles et soumis. mba hatonga atsika ihany koa olona manaika sy manetry tena La chair, elle se révolte très facilement. ny nofo a dia tena mora manohatra mora mietsika zany Pour un manana oui ou pour fahazarana. un non, na enina tsy on refuse de se soumettre. na enina na hoanina enina na hoanina fandavana na hoan'ny fanekena dia mandatsotro zao fotsiny tsika tsy akatoa e tsy anaiky Je répète, averika any a on ne parle pas encore de l'église, mbola tsy miresaka fiangonana aloha tsika mais on parle de toute autorité. fa ny resantsika dia ireo fahefana misy rehetra manan-kery rehetra Donc notre attitude envers les gens du dehors, noho izany ny toepontsika manoloana an'ireo olona eny ivelany nous avons besoin d'afficher notre état, ce que nous sommes, des enfants de Dieu. dia ny zavatra tokony aseho atsika amin'ireny olona eny ivelany ireny zany a dia ilay toe-panahintsika hoe efa zanak'Andriamanitra isika Lucifer, il s'est considéré lui-même. i losifera dia nijery ny tenany Jésus ne s'est pas regardé lui-même. fa jesosy a dia tsy nijery ny tenany Nous nous identifions à qui? fa iza no tafintsika Au Seigneur, n'est-ce pas? ny tompo sa tsy zany Amen. amen na Nous avons besoin d'une œuvre profonde hein, tena mila asa lalina isika pour accepter à nous soumettre. mba ahafahantsika manaika hoe anaiky fahefana À l'église, c'est pas facile. eo anivon'ny fiangonana tsy mora À combien plus forte raison ailleurs. ary a raha ao am-piangonana aza tsy mora maika fa any ivelany C'est vraiment très difficile. tena sarotra Dans le milieu de travail où nous sommes, eny anivon'ny toeram-piasana misy atsika à l'école, any am-pianarana dans la société, dans le quartier où nous sommes, eo anivon'ny fiarahamonina ny faritra misy atsika il y a beaucoup d'injustices. hein. betsaka ny tsy rary ny hitatsika Il y a beaucoup de choses vraiment révoltantes. ary a maro ny zavatra zay tena mahatonga atsika mety hoe te hanohatra mihitsy Mais est-ce que nous sommes des chrétiens de dimanche? fa moa ve itsika kristianina ny andro alahady Nous sommes saints, nous sommes vraiment humbles à l'église. rehefa alahady ao am-piangonana dia masina madio isika Mais dès qu'on franchit la porte de sortie, fa amin'ny fotoantsika manitsaka ny varavara-pivoan'ny fiangonana on s'habille d'une autre attitude. dia lasa mitafy an'ilay toe-po hafa indray isika C'est une croix que nous avons besoin de porter. fa azo fijaliana ilaina hoe tsika zany Amen. amen
Mais regardons le résultat de l'attitude du Seigneur et de l'attitude de Lucifer. fandaontsika hijery ny vokatra avy amin'ny toepon'ny tompo a sy ny toepon'ny Lucifere. Parce que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Fa satria Jesosy tena nanetry tena ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana. Parce que Jésus s'est soumis. Koa satria Jesosy nanaiky. Dieu l'a souverainement élevé. Dia ozy izy hoe zany no antony nanandratan'Andriamanitra azy. Amen. Amen. Mais Lucifer, lui, il a voulu s'élever. Fa Lucifera kosa mifanohatra amin'izany Et te hisandratra. le résultat à cela, c'est quoi? Dia inona ny vokatry nateraky Il a ny été fanandratany? précipité dans les abîmes. Tena nalatsaka tany amin'ny faraky ny lavaka lalina indrindra izy. Amen. Amen. Le monde maintenant nous présente un tableau, une image. Ankehitriny indray ny zao tontolo zao a dia maneho amintsika karazana kisarisary fanehoana. Il faut être le premier. Hoe mila ianao ny voalohany Il faut ambony, être en haut. ianao no ambony. Il ne faut pas se laisser dépasser. Hoe aza mivela misy ioatra anao, Il faut être ceci et cela. mila ohatry zao, mila tahaka zao Il ianao, faut soigner ton image de marque mila tena karakarainao tsara ny endriky pour ivelanao la gloire de Dieu. ho an'ny voninahitran'Andriamanitra. On cache la vraie image Tena afentsika zany ilay tena endritsika et ao on anatsika. montre une image fabriquée. Dia ny endrika aseho itsika ivelany dia endrika somary amboamboarina. Mais cette image fabriquée, on ne peut pas la porter longtemps. Fa ilay endritsika amboamboaritsika ivelany io tsy vitasika mitondra an'io ela. Envers les gens, on peut se montrer vraiment saint, spirituel. Eo anatrehan'ny olona isika afaka maneho ny tenatsika ohatry ny hoe masina ara-panahy. Mais ça ne dure pas longtemps. Fa tsy maharitra ela zany. C'est un peu comme la ceinture qu'Adam s'est fabriquée. Tahaka ny ilay fekipo izay namboariny Adama tamin'izany fotoana La zany. justice humaine. Ilay famarinan'olombelona. Il a pris des feuilles de figuier. Nalainy ny hazona ravina aviavy. Il s'est vêtu le matin. Dia lasa izy nandrakotra ny henany zany ny maraina. Et l'après-midi, ça s'est fané. Dia efa ny tonga ny tolakandro dia efa maina le izy Ça dure pas nalazo. longtemps. Tsy maharitra ela zany. C'est ça notre justice. Zay ny famarinantsika. C'est ça tout ce que nous fabriquons. Zany ane ny endriky ny zavatra rehetra amboamboaritsika. On essaie de paraître. Miezaka isika aneho ivelany. Mais ça ne dure pas. Fa tsy maharitra ela reny. Le Seigneur, il connaît la profondeur de notre Fa cœur. ny tompo tena malala ny atilalany fotsika. C'est pour cela que nous avons besoin d'être simples et vrais. Zay mahatonga antsika tena mila tsotra ao anatin'ny fotsika ary marina ao anatin'ny fotsika. Soyons simples, mes frères et Ndao sœurs. tsika ho marina ao anatin'ny fotsika ho tsotra Parce ao que le Seigneur, am-potsika. il connaît toutes choses. Satria ny tompo ane malala ny zavatra rehetra. Il voit toutes choses. Izy mahita ny zavatra rehetra. Lorsque nous acceptons notre condition Rehefa ekitsika ny fepetra misy atsika et nous venons vers lui, ka manatona azy isika, nous le laissons travailler. mamela azy hiasa ao anatsika, Il nous change. dia manova atsika Il izy nous e. transforme Manova atsika izy à e. son image et à sa ressemblance. Anaka ny endriny, Et nous pouvons nous identifier à dia lui. isika ihany koa afaka manahaka azy. Amen. Amen. Jésus donc est notre modèle suprême. Noho izany a Jesosy ny ohatra ilay tahaka atsika lehibe indrindra. Il a été soumis au Père. Tena nanana fanekena ny rainy izy. L'Église aussi, Ny fiangonana ihany koa elle est soumise au Seigneur. dia manaiky ny tompo izy. Lorsque nous avons parlé de la soumission du Seigneur, Rehefa ndresaka tsika teo ny faneken'ny tompo Jesosy a, nous avons vu que la Bible a dit qu'il s'est livré lui-même. dia ozy izy ny baiboly teo hitantsika hoe nanolotra ny tenany izy. C'était sa propre volonté. Zany hoe sitrapony zany ny hanolotra ny tenany. Le Père ne l'a pas obligé, Tsy niteren'ny rainy mais izy c'est sa propre volonté. fa sitrapony zany. Et c'en est de même pour l'Église. Ary mitovy amin'izany ihany koa ho an'ny fiangonana. Les enfants d'Israël, ils avaient la loi. Ny zanak'Israely dia nanana ny lalàna. Mais nous avons la grâce. Fa tsika manana ny fahasoavana e. Notre soumission, ce n'est pas parce que
on nous oblige d'être soumis. Ny fanekena anantsika dia zao hoe tsy ilay fanekena hoe satria voatery tsy maintsy anaika isika. Mais la soumission, elle est volontaire. Fa ny fanekena anantsika dia an-tsitrapo. Pourquoi l'Église se soumet au Seigneur? Inona moa no antony tokony hianaka ny toy ny fiangonana ny tompo? Lisons quelques passages. Ndao tsika maky andiny vitsivitsy. D'abord dans 1 Corinthiens chapitre 11 Korintiana voalohany toko faraika ambin'ny folo. et le verset 3. Dia ny andininy fahatelo. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Andininy fahatelo. Ary tiako fantatrareo fa Kristy ny lohan'ny lehilahy rehetra ary ny lehilahy kosa ny lohan'ny vehivavy ary Andriamanitra ny lohan'ny Kristy. Éphésiens chapitre 4 Efesiana toko fahaefatra et le verset dia 15. ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Mba hanaraka ny marina amin'ny fitiavana ka hitombo amin'ny zavatra rehetra ho amin'izay loha dia Kristy. Et enfin, Éphésiens chapitre 5, Dia farany Efesiana toko fahadimy du verset 20 au verset 29. manomboka amin'ny andininy faharoapolo ka hatrany amin'ny fahasivy amin'ny roapolo. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Misaotra an'Andriamanitra ray mandrakariva noho ny zavatra rehetra ny amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy tompontsika, sady mifanaika amin'ny fahatahorana an Kristy. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny anekeny fiangonana ny Kristy no anekeny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy mba hanamasinana azy amin'ny hanadiovana azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany zany ho fiangonana malaza tsy misy petipetina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany izy, izay tia ny vadiny dia tia ny tenany, fa tsy mba nisy olona tsy tia ny nofiny fa mamelona sy mitaiza azy dia tahaka ny Kristy amin'ny fiangonana. Frères, Rahalahy, je m'adresse seulement aux frères maintenant. Hein. miresaka amin'ny rahalahy rery aloha zany za zao a. C'est bien beau le verset 22. Hein. Tsara be ilay andininy faharoa amby roapolo a. Femmes, Vehivavy, soyez soumises à vos maris. manekeny vadinareo. Amen les frères. Amen na rahalahy, tsara zany a. Les frères, amen. Amen na rahalahy. Les frères, il y a des frères là. Misy rahalahy ve eto e? Amen. Amen na. Femmes, soyez soumises. Ianareo vehivavy manekeny vadinareo. Amen. Amen na. Mais voici la suite. Fa le toyany mbola misy toyany a. Fa tsy zay Comme fotsiny. au Seigneur. Tahaka ny anekena ny tompo. Amen ou non? Amen na sa tsy zany? Hein? Est-ce que nous aimons nos femmes comme le Seigneur a aimé l'Église? Moa ve rahalahy, tsika tia ny vaditsika tahaka ny tiavan'ny tompony fiangonana.
Parce que Christ est le chef de l'église. satria Kristy lohan'ny fiangonana Et l'église est soumise à Christ. ary ny fiangonana dia manam-panekena ny Ça veut Kristy. dire que Christ a l'autorité sur l'église. Zany hoe midika zany fa ny Kristy dia manam-pahefana ny fiangonana. Mais comment est-ce que Christ exerce son autorité sur l'église? Fa toy ny ahoana kay fomba hanehoan'ny Kristy ny fahefana eo anaty ny Et fiangonana. comment est-ce que l'église est soumise au Seigneur? Ary ohatry ny ahoana nyendriky ny faneken'ny fiangonana ny Kristy. Parce que le passage continue Satria mitoa ilay andininy en parlant justement de l'autorité de l'homme sur la femme. izay miresaka ny amin'ny fahefan'ny lahy eo anaty amin'ny vatany dia ny vehivavy. Notre foyer est l'image de l'église. Noho izany ny tokantranontsika dia endriky ny fiangonana. Comme Christ s'est comporté envers l'église, Tahaka ny fitondrantenan'ny Kristy manoloana ny fiangonana nous les frères, dia itsika rahalahy ihany koa dans notre foyer, ao anivon'ny nous tokantranontsika exprimons le Seigneur. dia maneho ny tompo ihany koa tsika zany. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait pour montrer qu'il aime l'église? Fa inona no nataon'ny tompo hanehoany amin'ny fiangonana fa tena tian'ny tompo ny Il fiangonana? s'est livré lui-même. Nanolotra ny tenany izy ozy izy. Amen. Amen. Le Seigneur, le chef de l'église, il s'est livré pour l'église. Ny tompo zany izay lohan'ny fiangonana tena nanolotra ny ainy sy ny tena no an'ny fiangonana izy. Je disais tout à l'heure Miteny teo que les enfants d'Israël, ils avaient la loi. hoe reo zanak'Israely dia nanana ny lalàna izy ireo. Nous n'avons pas la loi. Fa tsika tsy manana lalàna. Nous avons la grâce. Fa fahasoavana no Et qu'est-ce que anantsika. le Seigneur a fait? Ary inona no nataon'ny Il tompo? a enlevé la loi de l'église. Nitsoahany teo amin'ny lalàna, teo amin'ny fiangonana ny lalàna. Et il a manifesté son amour. Dia ny fitiavany nasehony amin'ny Il a fiangonana. montré à l'église qu'il nous aime. Naneho tamin'ny fiangonana izy fa tena tia antsika izy. Et l'église, Ary ny fiangonana consciente de ce que le Seigneur a fait, tena tonga sainany amin'izay zavatra nataon'ny tompo azy zay. consciente de l'amour du Seigneur, Tena tonga saina izy ny amin'ny fitiavana naseho an'ny tompo et azy. volontairement, Dia ny tsitrapo ihany koa izy l'église se soumet. dia manaiky ho azy ilay fiangonana. Donc l'amour entraîne la soumission. Noho izany ny fitiavana kay no mitarika ny fanekena. Amen. Amen. Donc il n'existe pas, le Seigneur n'exerce pas une autorité charnelle. Noho izany ny tompo tsy naneho fahefana ranofo. Bien souvent dans nos maisons, Matetika anefa tsika ao anivon'ny tokantrano si nous voulons nous faire obéir, raha tiatsika isika mba ho akatoavana, si nous voulons qu'il y ait une soumission dans la maison, tiatsika hoe mba hanjakan'ny fifanekena ao an-trano, on impose des lois, dia lintsika fa mametraka lalàna. on gronde, Lasa mibedy isika, on crie, mitabataba parce isika. que les choses ne sont pas faites à notre manière. Satria tsy mifanaraka amin'izay eritreretritsika ny zavatra mitranga. Mais ça produit quoi la loi? Fa miteraka inona ny lalàna? Voyons ce que dit la Bible par rapport à ça. Dovaka itsika amin'ny baiboly izay miresaka momban'izany. Romains chapitre 4 Romanina toko faefatra et le verset 15. dia ny andininy fatimy ambin'ny folo. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Fa ny lalàna mahatonga fahatezerana, fa raha tsy misy lalàna dia tsy misy fandikan-dalàna. La loi, ça produit quoi? Inona hozy izy ny ateraka ny lalàna? La colère. Fahatezerana. Lorsque nous exerçons une autorité charnelle, Manana fahazarana lasa miverina mametraka lalàna indray. Manana fahazarana lasa miverina mametraka lalàna indray. or la loi Kanefa ny provoque lalàna. la colère. Kanefa ny lalàna dia mahatonga fahatezerana hozy Et izy. quand on est en colère, Ary rehefa tezitra isika qu'est-ce qu'on fait? dia inona ny On ataontsika? pêche. Lasa manota isika. Hier, j'ai vu un motard, Maly aho nahita mpitondra moto anankiray. et il essayait de se faufiler dans les Dia embouteillages. niezaka zany izy tsofotsofoka anatin'ny embouteillage. Et malheureusement, Fa mampalahelo il est entré devant un bus. dia nitsofoka teo anoloana bus izy zany. Et il a un peu effleuré, il a un peu touché le bus. Dia somary voakasony zany le bus.
Alors le motard était fâché, noho izany a dia tesitra ilay mpitondra moto le chauffeur de bus était fâché. dia tesitra koa ilay soferana busy. Regardez le résultat de la colère. Jerenareo tsara vokatra teraky ny fahatezerana Et ils ont commencé à se battre. dia nanomboka niady izy roa lahy. Le motard avec le chauffeur et le receveur. Le mpitondra moto zany niady tamin'ilay soferana bus sy ny receveur. Et du coup, le chauffeur est retourné dans le bus. dia teo zany dia niditra miverina tao anatin'ny fiara n'ilay soferana bus. Et il a pris un tournevis dia lasa nakatornevis pour tao aller enfoncer sur le motard. tena hoe andeha hotsatohany an'ilay mpitondra moto. Vous voyez, une simple situation, hitanareo zavatra kely mitranga monja il a provoqué la colère. izay niteraka fahatezerana. Et s'il avait enfoncé ce tournevis sur le motard, ary raha nitsatohany an'iny tournevis iny ilay mpitondra moto peut-être il serait mort. dia mety efa maty ilay mpitondra Et moto quelle serait la fin de l'histoire? mety tapitra hatreo ny tantara On l'aurait envoyé en prison. dia migadra moa zany migadra ny efarany. C'est ça le résultat de la colère. zay ny vokatra teraky ny fahatezerana. La colère entraîne la transgression. ary ny fahatezerana ozy izy a dia miteraka fandikan-dalàna. Voilà pourquoi nous avons besoin de nous identifier à Christ. zay mahatonga antsika tena hoe ilaina isika manahaka ny Kristy e. Mais que fait Jésus dans l'église? fa inona nataony Jesosy ho an'ny fiangonana? On va revenir dans Éphésiens chapitre 5. ohatsika hiverina amin'ilay Efesiana toko 5 teo. Nous allons lire le verset 26. dia ny andininy fahinina amin'ny roapolo mivakitsika. 25 et 26. andininy fahadimy amin'ny roapolo sy ny fahinina amin'ny roapolo. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nanolorany tena ny hamonjy azy mba hanamasina anazy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny. Il est facile de dire, femmes, soyez soumises. mora amintsika no miteny ry vehivavy maneke ny vadinareo. Mais on a tendance à oublier que le Seigneur a dit, Marie, aimez vos femmes. fa ndraintsika adinitsika ilay tenin'ny tompo hoe ry lehilahy tiavo ny vadinareo aloha. C'est-à-dire, Marie exerce ton autorité midika zany hoe ry lehilahy ampiaro fahefanareo et exercer l'autorité, ary ny atao hoe mampiatra ça fahefana veut dire se livrer lui-même, dia midika zany hoe manolotra ny tenanao ça ianao. veut dire aimer. midika zany a raha-bangona hoe tiava. Lorsque nous manifestons de l'amour rehefa maneho fitiavana isika envers notre femme, eo anatrehan'ny vaditsika comme le Seigneur a manifesté son amour pour l'Église, tahaka ny nanehoan'ny tompo a ny fitiavany amin'ny fiangonana, cet amour, il est plus puissant que les paroles. dia iny fitiavana iny a mahery vaika kokoa noho ny teny. Pourquoi nous aimons le Seigneur? Inona moa no antony tiavantsika ny Pourquoi tompo? nous nous soumettons au Seigneur? Nahoana moa isika ny lasa manaiky ny tompo Parce que azy? nous avons été touchés par son amour. Satria ny fitiavany eneny nakasika antsika e. N'est-ce pas? Sa tsy zany? Amen. Amen. L'amour, il parle fort. Ny fitiavana dia miteny mafimafy kokoa. L'autorité s'exerce dans l'amour. Ny fahefana dia ampiarina amin'ny fitiavana. Ce que nous avons toujours appris de ce qu'est l'autorité, Ny zavatra nianarantsika foana mantsy momba ny hoe fahefana c'est qu'on impose des lois. dia zao hoe mila mametraka lalàna, On prend des décisions mandray fanapahan-kevitra charnelles. kanefa fanapahan-kevitra araky ny nofo. Puisse le Seigneur nous aider. Aoka ny tompo hanampy atsika Pour devenir semblable à lui. mba ahafahantsika hanahaka azy. L'Église est libérée du joug de la loi. Ny fiangonana dia efa afaka ao ambanin'ny zioka ny lalàna. L'Église est libérée du joug du légalisme. Efa afaka ao ambanin'ny zioka ny fandalan-dalàna ny fiangonana. Parce que le légalisme, la loi, ça écrase. Satria ny fandalan-dalàna sy ny lalàna dia manitsaka. C'est révoltant.
tena ohatrany hoe mahatonga fanoerana. Et c'est ça l'image que nous avons de l'autorité. Zay nefa ny endrika ananantsika ny amin'ny raha vao miresaka fahefana isika. Mais ce n'est pas l'autorité selon Dieu. Fa tsy fahefana araka an'Andriamanitra nefa. Voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre ce qu'est l'autorité selon Dieu. Fa zay mahatonga antsika mila matakatra tsara ny atao hoe fahefana araka Nous an'Andriamanitra. avons besoin de comprendre ce qu'est la soumission selon le Seigneur. Ary mila azontsika ihany koa ny atao hoe fanekena araka ny tompo. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Do tsika hitsangana. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh Seigneur Jésus. Saotra Jesosy eo. Je crois que le Seigneur nous a parlé ce matin. Mino fa tena niteny tamintsika ny tompo tamin'ity marain'ity. Nous allons continuer encore dans la prochaine fois. Dia mbola hitoy ny amin'izany ihany tsika amin'ny Parce que fotoana nous allons manaraka seulement parler en partie seulement. satria ny ampahany fotsiny no niresantsika androany. Mais je crois que le Seigneur nous a parlé ce matin. Fa mino fa ny tena niteny tamintsika ny tompo androany maraina. Amen. 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 Merci Jésus. Saotra Jesosy eo. Merci Seigneur. Saotra tompo. Le Seigneur, il est bon et fidèle. Tena tsara ary mahatoky ny tompo. Il est tellement bon qu'il a enlevé le joug. Tena hoe tsara loatra izy ka nanala teo amintsika ny zioga. Le joug de la loi. Dia ilay zioga ny lalàna. Et il nous a donné sa grâce. Ary napetrany teo amintsika ny Il a fahasoavana. manifesté en chacun de nous son amour. Naneo tamintsika tsiraray avy Et ny comment fitiavana est notre izy. réaction? Ary manahoana kosa ny Quelle est fietsika. notre attitude Inona ny atoepo avalitsika envers cette grâce et cet amour du Seigneur? manoloana an'io amin'ny fahasoavana izay mety tompo Nous atsika. avons certainement besoin de réajuster notre façon de voir et de comprendre les choses. Mety mila manitsy ny fomba fijerintsika sy ny fahatakarantsika zavatra sasatsasany Et de isika. nous aligner à la parole et à la volonté du Seigneur. Ka ampifanitsy ny fiainantsika amin'ny sitrapony tompo sy Merci ny Seigneur pour ce tenin'Andriamanitra. matin. Saotra tompony amin'ity marain'ity. Merci pour ta parole Seigneur Saotra ny amin'ny teninao tompo. qui fait une mise à jour Izay manavao sur notre manière de comprendre certaines choses de ta ny parole. fomba fatakaranay ny zavatra sasatsasany amin'ny teninao. Nous savons Seigneur que tu ne nous condamnes pas Fantatray tompo fa tsy manameloka anay ianao. parce que tu n'es pas venu juger ni condamner. Satria tsy tonga hitsara sy hanameloka ianao. Mais tu veux ouvrir les yeux de notre cœur, Fa te hanokatra ny fonay ianao. de nous donner de comprendre ce que tu veux accomplir dans notre vie. Ary tena hanome anay fahafahana ahafahanay mahatakatra zay tianao ho azonay. Saotra ny amin'ny teninao Qui tompo nous encourage ce matin izay mampahery anay amin'ity à maraintsy. être obéissants, Mampirisika anay à être akato soumis, anaiky à devenir semblable à toi Seigneur, mba hitovy aminao à zay ne pas tompo. nous regarder les uns les autres Tsy jery ampitany fiainanay amin'ny hafa izahay. et avec plein de critiques, Miaraka amin'ny et fitsikerana à maro fixer samihafa. notre regard sur toi Fa ampibanjona masonay pour aminao recevoir ce cœur de soumission. mba ahafahanay mandray an'izany fo Car tu maneritry nous tena as izany. promis de changer notre cœur. Satria ianao no nampanantenanay fa hanova ny Tu nous fonay. as promis d'enlever le cœur de pierre Nampanantenanay fa hanova ny fo pour nous vatonay donner ianao un cœur de chair, ka hanome anay fo nofo. un cœur semblable au tien Seigneur. Fo mitovy amin'ny anao Jesosy. Merci Seigneur. To saotra Merci Jesosy eo. Jésus. Saotra tompo. Alléluia. 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 Atontsika tirana chrétien. Eto ny tompo ary tekasika anao izy androany. Eto ny tompo ary te hiasa manokana ao anatinao izy. Ary misaotra ny tompony amin'ny teniny. Satria tsy mitsahatra amin'ny teny amintsika Andriamanitra. Maka mbola itoy angetaheta ihany ianao ao anatin'izany izany. Etiana manatrikana mianguka Etiana mietsika mike
miankoka mitsaokana etianao etiana manatrikana etiana mitsaokana manao lalana sy fagagana fanantenana sy fahazavana tompo sanindridrana fanao lalana sy fagagana sanindridrana etianao manasitrana ny fo miankoka misaokana etianao manasitrana ny fo miankoka mitsaokanao manao lalana sy fagagana fanantenana Manolana sy fagagana fanantenana sy fahazavana tompo sanindridrana 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 Sotra tompo. Sotra Jesosy. Ianao le fahafenon'Andriamanitra. Ny fantatray fa teto ianao ary teto taminay ianao a. Eto ianao Jesosy ary ianao manasitrana amin'ny fonay. Eto ianao Jesosy ary manangana anay. Eto ianao Jesosy ary manasitrana anay. Alléluia. Alléluia. Makasitraka anao zay tompo. Ny amin'ny zavatra rehetra izay ataonao Andriamanitra ray eo amin'ny fanatrehanao. Alléluia. Ao anatin'izany raha lasaina vavy a. Mila fanteny taminao tompo. Ary tena tsy amin'ny herintsika na ny tanjantsika na mety hoe fahalalantsika fa fanahy tompo. Dia mbola manome fahasoavan'Andriamanitra amin'ny tsy maraina ity. Mbola fahatsika mbola velatreto a fanasany tompo amin'izao maraina izao. Dia tsy fahazaranao atsika izany fa fantatro hoe matoa mbola misy izany androany. Dia mandinika ny amiko a mamantatra ny amiko a manoloana ny tenin'Andriamanitra izay nampita ny tompo tamin'ity maraina ity. Tahaka ny fitaratra izany tenin'Andriamanitra izany. Ary misaotra ny tompo satria fantatro fa Andriamanitra dia miteny foana ary tiantsika hanahaka azy. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny bokin'ny Romanina toko fahaenina. Hoy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina toko fahaenina andiny fahatelo. Tsy fantatrareo va fa na iza isika nefa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana ozy izy. Tena mila mandinika an'izany tsika tsirairay avy izay efa nirotsaka tamin'ny rano batisa raha lasaina vavy. Efa natao batisa isika dia natao batisa ho amin'ny fahafatesana. Koa miarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika. Mba ho tahaka ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty vavy a. Maloana antsika ny fanasany tompo amin'ity fotoanandroany ity. Zay tandido ny engagement na ny zavatra ny raisitsika iny
dia tena fanahafatsika n'izany fahafatesany Jesosy zany. Dikan'izany efa matiny amintsika isika, efa matiny amintsika isika. Nalefa n'Andriamanitra ny teny tamin'ity fotoanandroany, tena hofoanatsika ny saitsika rehetrarehetra. Fa androany tena Tompo, tena amerina indray aty anatoko aty iny fanapahan-kevitra ny raisiko tamin'izany bozaka tamin'ny rano batisa iny. Satria nalevina isika ary maty isika ny amintsika rehetrarehetra tsy ven'Andriamanitra. Isotro kapoka le rano izay nalatsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Galasy anabavy, misy zava-panagoavana izay ampitan'Andriamanitra manokana amintsika androany. Afahako alasy anabavy, tena mamantatra amin'ny tena hoe manahoana Jesosy aho. Tena matiny amiko mihitsy ve Tompo, ary mbola manamafy an'izany Tompo amin'ity fotoanandroany ity ho azysika sy anao. Zay andray ny fanasany Tompo androany. Afaka mandrotsika dia mandray ny kapoka sy ny mofo amin'izao fotoana izao a. Alleluia. Tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsiliko, fanomezanao ambony izany ianao ay. Tsy manisa eloka, tsy manisa eloka na mitanisa ireo tsiliko, fanomenao ambony toy izany ianao ay. Fatia loatra anao, fatinao loatra hoe fa maty hoay ianao. Fatinao mihoatra ny saoletrizao, tena fitiavana. Fatinao loatra, fatinao loatra hoe fa maty hoay ianao. Fatinao mihoatra ny saoletrizao, tena fitiavana. Alleluia. Natanantsika mofo androany lay tena Kristy izay mivaky vagina. Ary fantatro hoe rodrodika tokoa ny vatany rehetrarehetra. Ary raha iny an'izany tsika androany dia tena ao anatsika ao aoka tena izy fisaorana ny tompo manokana. Ary afatsika tena manao vavaka hoe Jesosy any, efa nanao ohatra ho ahy ianao Tompo. Betsaka ny zavatra atrehantsika, betsaka ny zavatra tena ampianary ny Tompo ao anatin'izany. Dia mbo hihinana ny mofo tsika androany dia hisotra an'Andriamanitra manokana dia akasitraka azy. Alleluia. Alleluia Tompo. Sotra ny amin'ny kapoka izay tandino ny raha nalatsaka ao Jesosy any. Tena ity tokoa ilay rano fanetrena vaovao izay mbola miteny hatramin'izany raha latsaka izany hatramin'izao. Sotra Tompo, samy misotro an'izany tsika. Sotranao izay Jesosy any. Makasitraka ny amin'ny sorona nataonao a, matsiaro an'izany zay androany tsy hoe fahatsiarovana fotsiny any, fa ahafahana tena misidentifie hatrany aminao na hafatesanao Jesosy. Satria tena zany tokoa Tompo, dia ahafahana Andriamanitra raha izy miatrika ny zavatra rehetra izay
ho atrehanay isanandro isanandro. Misaotra Jesosy. Alleluia. Amen. Amen. Dia aza mbola miala antsika dia misaotra ny izay nanaraka ny vatana tamin'ity maraina aty makasitraka antsika tsirana avy dia mbola manasana ao an-trany mbola naraka anay satria eto foana zay isaky ny alahataka an'izao dia tahin'Andriamanitra manokana sitraka. Fatinalo Jawe alohan'ny sarahantsika mbola no filazana rehefa avy eo fa tsara angamba ny hivavaka ho an'le andeha amin'ny herinandro. Amen. Hoe hivavaka ho an'izy ireo tsika androany hoe hivavaka ho an-dalamo ny sorana dia rariva ho an'ny Antoliary dia hivavaka ho an'le andeha amin'ny herinandro